Ira Fiderana manome voninahitra ho anao Jesosy ô maro ny tsara am'izao tontolo izao fa tsy misy ny atakaliko anao faly miarahaba asika ry havana isany ianao olombelona izay mihaino amin'izao fotoana izao arabaina manokana itsika rehetra fa velonaina indray amin'ity anio ity. Tsara ny tompo ry havana. Tsara izy satria namindra fo amiko sy aminao indray. Noho ny amin'ny fahasoavany sy ny faondrapony no nato izao ahy, no nato izao anao izay miheno amin'izao ora sy fotoana izao. Mahafinaritra izy satria manome tombom-pahafahana ao antsika rehetra indray afaka mandre sy mihaino ny feony. Nahazo tombony indray sika sy ianao satria velonaina androany. Ary ny fahavelomantsika ry havana dia tena tombony lehibe tokoa satria ahafahantsika manao ny zavatra rehetra. Ny fahavelomako izao no ahafahako nanaika nataon'ny tombo fitaovana hitondra ny hafatr'Andriamanitra ety amin'ny sofinao. Dia ny fahavelomanao ihany koa izao no tombony nahafahanao indray manokam-potoana hiaino ity hafatr'Andriamanitra ity. Izany hoe isika sy ianao izay velonaina rehetra mihitsy izany androany no nahazo tombony manokana satria afaka mihetsika ny vatana, afaka miteny ny vava, afaka mahita ny maso, afaka mitempo fitiavana ny fo, afaka ho ampiasain'Andriamanitra zaho sy ianao. Terahina ny tompo ry havana, ny voninahitra ho azy irery ihany. Mino marina aho fa maro anisa zao ny olona efa tsy nahita n'ity andro androany ity intsony. Nandao ny tany izy. Maty. Fa isika sy ianao indray zao mbola afaka mifampihaino ny amin'ny tenin'Andriamanitra izao indray. Isaoran'Andriamanitra noho ny amin'izay fitiavana manokana asy anao izay. Tsy hoe tsy tiany izay fanindao so fahafatesana fa izay moa izy manao amin'izay tiany amin'ny anaovany azy amin'ny olombelona izy satria izay Andriamanitra tompon'ny fahefana azy. Terahina izy ary omentsika azy rery ny voninahitra. Halleluja. Tonga amin'ny fotoana izay handrenesantsika ny ten'Andriamanitra indray sika rehetra ry havana. Izay isaorana anazy tokoa satria miresaka miteny amintsika isan'andro izy. Zao mahazo tombony tokoa sika satria afaka hiresaka amiko sy aminao amin'ny alalan'ny teniny ihany izy. Ny tenin'Andriamanitra dia mampiaina sika, azahoantsika ihany koa ny fahasalamana, izany hoe azahoantsika aina, azahoantsika fahasalamana izay hoe azahoantsika tombony noho ny amin'izay hoe fahavelomana izay dia afaka hiaina, anjakan'ilay teny any anatintsika sy ianao any. Afaka hikoriana an'ilay teny ny ety anatintsika sy ianao aty. Aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra. Ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tena izany tokoa ry havana. Any amin'ny bokin'ny ohabolana any, ohabolana toko 4 andininy 2:20 dia misy an'izay teny izay mihitsy hoe fa aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ho an'izay mahazo azy izy ilay iza Jesosy Kristy izany. Dia ho an'izay manana azy sy izay miaina mihinana n'ilay teny omeny dia mahazo aina tokoa ry havana. Ary ny nofo sika sy ianao izay velonaina androany ity
no afaka mahazo ny fahasalamana rehefa ikoriana ny ten'Andriamanitra. Ka teo salama ve ianao? Ho an'ny ten'Andriamanitra, ankatoavy ny ten'Andriamanitra. Te hahazo aina ve ianao? Akamamio ny ten'Andriamanitra. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay alohaka ny vavan'Andriamanitra. Eloha-bava amiko sy aminao indray izy androany. Iresaka amiko sy aminao indray izy androany, ary ho an'izay misokatra tokoa ny fony handray an'izay teny izay, dia izy ilay ahazo aina ary ny nofony ahazo ny fahasalamana feno tokoa. Amen. Ndahoarintsika raha sitraka ao dia hivavaka isika. Anakipo maso isika dia hivavaka dia hiresaka amin'i Jesosy hangataka aminy indray. Hoe inona ny teny tiany ho resana amiko sy aminao. Ny zaho amin'ny fitaovana, ianao olona koa afaka nomena ny teny, izany hoe zaho sy ianao samy ny handray eto, samy tsy hisy alamaina. Fa fantatra sika fa na hiresaka eto ary izy raha fa tsy isika vavaka izay dia toy ny zava-poana ihany, satria fantatra sika fa ny vavaka no manova zavatra. Ka tiasika hisy fiovana zany amin'ny ara-nofona ao amin'ny atom-panahintsika ao, dia andao ara aloha hivavaka sika. Vavaka sika akipeo ranomasonao. Halleluja. Ray eo, rainay rehetra amin'ny anarany Jesosy ianao. Misaotra anao zahay satria nomenao ity fotoana ity indray mba hahafahanay andre ny feonao. Misaotra anao fa nahazo tombontsoa lehibe indray izahay velonay nandroany, ka afaka hiresanao indray ary afaka hihinana sy handray ary hakatoa ny teninao. Misaotra indrindra ny amin'ny fitiavana sy ny famindrapo omenao asy ireto olona tsirairay avy izay miheno ny teninao ireto Andriamanitra. Makasitraka feno anao zahay. Eto izahay dia vonina ny anokatra ny fo amam-pananay, anokatra ny sofinay izay mba handre ilay feon'ilay mpiandondry tsara. Ary mitenena aminay ianao fa vonika handre anao zahay Jesosy. Ary ny tenako amin'ny mahafitaovana ahy, fantsona fotsiny ihany, hitondra ny teny ato amin'ny sofin'ireto olona tsirairay avy reto. Fa ama olona nofo ahy dia tsy mahay manao na inona aho, fa ny fanahy masonao no mahay ny zavatra rehetra, ka angatahako ny fanahy masina Tompo hanampy ahy izy hatramin'ny farany. Izy no hitondra ny teny amin'ny sofin'olona tsirairay avy izay omenao fotoana miaino ireto, ary hanokatra ny resim-pandrenesana izy, ary hitondra ny teny ao anatin'ny fo tsirairay avy izay mitempo rehetra ao. Ary ny fonay dia toy ny tany lonaka ka ho aniriny teninao, satria ny toerana lonalonaka rehetra rehefa andatsahana fo dia mitsiry, mitsimoka, mivoaka ety ivelany. Aoka ihany koa ny fonay tsirairay avy izay handatsahanao ny teninao androany, dia ho lonaka tokoa ka hitsiriany ny teny izay ho zarainao indray, toy ny hoe vo alatsaka tao am-ponay ny teninao ka hivoaka ety ivelany. Ny tany lonaka rehefa andatsahana tsaramaso, voana tsaramaso, dia hita fa mitsiry dia hita hoe tsaramaso izay no nalatsaka tao. Na katsaka ny voana latsaka tao dia hita hoe katsaka izany no mipongatra eo avy eo. Dia ohatran'izay ihany koa ny teninao dia alatsaka ty am-ponay, dia hita ety amin'ny fiainanay, satria no raisina nankatoavina ilay teny dia mivoaka ety ivelany, dia hita ety amin'ny fiarahamonina ny vokatra ilay teny, dia fantatra hoe tenin'ny Kristy ilay no raisina. Tompo indrehetra izay tsirairay avy vonina andre ny feonao, mitenena Tompo ka hiaino anao zahay, ary miasahy ianao fanahy masina ity ny tenako hamasino aho, sokafo ny vavako ampitao any amin'reto olona ireto ny afatra ao, ary ny lelako hamasino toy ny lelan'ny efa mahay. Mitenena ray eo, na izaho ny teny na ny rehetra miaino samy tsy hisy alamaina tokoa izahay, fa hisitraka sy handray ary hakatoa ny izay voalaza rehetra eto. Misaotra ray eo amin'ny anala ny anaranao Jesosy Kristy no hizarana.
izao teninao izao. Halleloia. Amen. Amen. Ry havana. Ndahoary ary ahirato amin'izay masonao satria no maso mijery no afaka mahita ny baiboly indray. Dia ho antsika rehetra izay mahalala fa satria ity volana oktobra ity dia volana nameny tompo antsika ilay tema hoe ny fiderana. Ny fiderana dia toy ny hoe fahelana nanaovantsika an'izany. Fa naninona nomena antsika izay tema izay ato anatin'ity volana ity satria tia ny tompo iaina misy kokoa zaho sy ianao ao anatin'izay hoe fanehoam-piterana izay. Izany hoe tiana ho hamafisina aty amin'ny fiainantsika izany ilay izy dia mba iainantsika ataontsika. Noho izany ny fiainako sy fiainanao dia efa fiderana isan'andro fa mitohy izay fiderana izay fa tsy mijanona atao anatin'ity volana ity. Ity volana ity efa fotoana fohy manisa andro sisa insika dia tapitra ity volana ity. Fa izao ny fiderana mitohy hatrany hatrany. Tsy mijanona izany. Fa ny tema mety hoe mijanona atao anatin'izao volana izao. Ndao ohatra isika madika baiboly raha mety ianao fa teo amin'ny baibolinao any amin'ny salamo. Salamo izay rehevantsika. Salamo 110 dia eo amin'ny 9 hatreny amin'ny farany. Rehefa hitanao io teny io dia ho vakisika amin'ny analan'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Ozy ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia farany. Izay no soramandry eo ambony izany. Dia amin'ny 1 vakisika. Halleloia. Mideraha an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Mideraha azy eo amin'ny habakabaka ny heriny. 2. Mideraha azy noho ny asany lehibe. Mideraha azy araka ny habeny voninahiny. 3. Mideraha azy amin'ny fisaorana sy ny anjomara azafady. Mideraha azy amin'ny valia sy ny lokanga. 4. Mideraha azy amin'ny apongatapaka sy ny dihy. Mideraha azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. 5. Mideraha azy amin'ny kipantsona maneno. Mideraha azy amin'ny kipantsona tsara feo. 6. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy hidera any Jehova. Halleloia. Amen. Ndao verenantsika kely eo amin'ny 2. Mideraha azy noho ny asany lehibe. Mideraha azy araka ny haben'ny voninahiny. Halleloia. Io tenin'Andriamanitra eto amin'ny 2 io no teny nomeny tompo ny tondrahantsika n'ilay hoe fiderana. Satria ozy ny teny eto hoe mideraha azy ozy izy noho ny asany lehibe. Sika ry havana dia samy mahalala fa io Andriamanitra io dia efa nanao asa lehibe teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary ianao inoko fa tena marina aminao izany, resy lahatra any amin'izany ianao. Tena manao asa lehibe eo amin'ny fiainantsika rehetra izy. Hatramin'izay io saiko ianao zao firy taona amin'izao dia hatramin'ny androany efa hitanao izany hoe falebiazan'Andriamanitra izany. Dia izany hoe tokony aneo voninahitra azy sika, tokony hidera azy sika arak'izay habeny voninahiny izay. Takiana amintsika izany io fanehoam-pisaorana, fanehoam-piderana satria lehibe loatra ny fitondran'ny fiainako sy ny fiainanao. Ary mendrika ho an'Andriamanitra irery ihany izany. Somary hoe novakisika ity salamo tato amin'ny 110 ity satria tato no nisongaina ilay temantsika izany fa resaka fotsika amin'izy ity ato fa hiditra any amin'ny ten'Andriamanitra hafa-tsika rehefa avy eo. Ozy izy ny teny eto hoe mideraha azy amin'ny fitsofana ny anjomara, mideraha azy amin'ny valisy ny lokanga, mideraha azy amin'ny kipansona maneno, amin'ny dihy ny amin'ny fitendrena rehetra izany sy ny sodina.
maninona moa ny tany saina reo fitaovanareo reo dia fitaovana tokoa fa rehefa tendrena izy ireo na ampiasaina amin'ny alalan'ny feo zany dia mamoaka feo reo fitaovanareo. Ireo zany dia fitaovana manampy an'ilay olona manam-pofinaina raha somary idinantsika kely ny ary amin'ny andinin'ny fahenina hozy izy hoe aoka izay rehetra manam-pofinaina samy iderany Jehova. Halleloja. Isika sanao olombelona no arian'Andriamanitra, no fironan'Andriamanitra, nomena fofinaina dia le olona manam-pofinaina no lazainy eto fa tokony hidera an'Andriamanitra. Dia ny tany saina tesy ambony ilay fitaovana, ny lokanga, ny ampongatapaka, ny zavatra maneno rehetra zany zay zavatra fitaovana fa misy karazana tanana ho ampiasaina amin'izy ireny dia mamoaka feo. Ireo fitaovan'ireo raha apetrakanao fotsiny amin'ny fitoerany dia tsy mamoaka feo. Fa rehefa tendren'ireo na tsofina ny anjomara sy izy teo dia mamoaka feo. Dia ireo sy ny fofona isika sanao zay mahay midera na mandihy atambatra iray dia mamoaka feo. Dia io le miakatra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, io le misy entim-pakasitrahana tonga eo anatrehan'Andriamanitra ka akasitrahan'ilay fiderana. Raha mitenitsika eto hoe mandihy sy ny sisa, fiderana an'Andriamanitra dia pesaka be ny tokony hanehoantsika an'izay faneho-piderana zay. Eto moa zany dia voalaza fa misy fitaovana, eto dia voalaza fa mandihy, fa azontsika atao ihany koa ny midera an'Andriamanitra amin'ny analan'ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika sanao. Zaho eto aminao zao dia midera an'Andriamanitra aho satria miresaka momba azy aho io. Rehefa miresaka momba an'i Jesosy ianao dia toy ny hoe midera azy, mankalaza azy. Lazainao amin'ny olona ny fisiny, ambaranao amin'ny olona na hoe any amin'ny zentilisa ny fahagagana izay nataony, midera azy ny dikan'izany. Izany hoe rehefa i Jesosy no resahanao manolona dia toy ny hoe midera azy. Eo ihany koa ny mijoro vavolombelona, dia raha ho izy amin'ny fanananao, dia raha ho izy amin'izay anananao rehetra, dia raha ho izy amin'ny tokantrano nomeny anao ho anao izay manana tokantrano, dia raha ho izy amin'ny zaza izay nomeny anao ho anao izay niteraka, ianao izay efa mananjanaka, dia raha ho izy firy izao ny zanakao amin'izao, dia raha ho Andriamanitra. Misy olona ny ry havana ny firy taona nanambadiana fa tsy mbola mananjanaka, ianao izao tsy haiko fa firy ny zanakao izao, dia raha ho izy. Dia raha ho izy noho ny amin'ny asany lehibe izay nataony teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, dia raha ho mandrakariva izy fa tsara izy sady mpanao ny tsara, mpamindra fo amintsika izy. Ny olona tsy mendrika ry havana no amindrana fo, fitiavana lehibe zany, amindrana fo tsika sanao satria tiany aneo fiderana azy. Haitsika loatra fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra tsara indrindra, ary amin'ny mahatsara zay dia namorona olombelona izy mba ninona, mba hidera azy satria izy tsy mahay midera tena. Tsy mahay midera tena ny Andriamanitra antsika, dia nampisy asa ianao izy mba hidera azy. Ary tsika rehefa midera an'Andriamanitra dia amin'ny fo madio, amin'ny fo feno fanetretena ihany koa. Ny zavatra madio tsisy loto tsisy ninona no afaka tafakatra eo amin'ny fanatrehany izay rehetra ataonao anatin'izay fo madio izay. Ohatra rehefa midera tsika ka madio ny fontsika dia miakatra eo anatrehany ny entom-piderana, dia io le mampiesika azy eo amin'ny fitoerana, dia io le amin'ny fanotronana amin'izay ianao amin'izay rehefa tonga ao anatin'izay fiderana izay, hitanao misy hoe tsampanao hoe hafa izany tontolo misy ianao zany satria nohotroniny ilay fiderana nataonao. Ka ohatra sika rehefa ianao zao ataontsika hoe rehefa mihaino hira ianao na ny anatin'ny tambazotra rehetra any na YouTube sy na radio na télé, ihainonao hira ohatra hira fiderana zany no resantsika fa tsy miresaka hiran'ny zentilisa tsika, dia tianao le hira dia zavatra ataonao mety hoe mipetraka ianao zany fa mandeha le hira dia mihetsiketsika zay aloha ianao fa mbola manomboka renao io hira io, mihetsiketsika ny tongotrao, mihetsiketsika ianao. Fa rehefa hitanao mandroso amin'izay mandeha le hira, lasa tsy tafapetraka intsony ianao fa mitsangana dia andihy amin'izay zany ianao satria tianao le hira ary nampihetsika ny vatanao.
dia nitsangana ianao dia nandihy. Dia ohatran'izay mihitsy koa ry havana ny ataon'Andriamanitra rehefa tiany ny fiderana azy sandratrao amin'ny analan'ireo fitaovanareo ampiasaina dia miaraka amin'ny ianao izay mandihy dia midera azy dia zao manomboka reny ny fiderana ataonao dia miakatra eo anatreny zany zay manomboka mihetsika izy satria tiany zay le fiderana amin'ny fo madio dia tiany ilay hira rehefa avy eo amin'izay mitsangana izy eo amin'ny fitoerany. Eo le manotrona amin'izay izy manatrika ianao amin'izay izy mampitsangana anazy eo amin'ny fitoerany amin'izay satria tiany ilay ento-piderana nataonao na nasandratra ao dia nahazo fankasitrahana. Tafiditra amin'ny tontolo hafa amin'izay ianao dia natsampanao mihitsy hoe hafa io fitoerana misy ianao io. Ary ny fiderana an'Andriamanitra dia mampahazo aina izay le hoe aina ho an'izay mahazo azy. Azonao amin'izay izy satria nanotrona anao eo izy dia mahazo aina tsara misy ianao. Nofinao zareo nataosika reo hoe marary ianao ka misangana ianao fa tianao le hira dia midera ianao fa adinodinao nge ianao marary. Avy dia mahazo fahasalamana ny nofo. Halleloja. Tena hoe fahasalamana ny nofo marina. Lasa ohatrany hoe sitrana ny aretina ny zavatra rehetra adinodinao satria tena tafiditra ianao io. Ilaysika ry havana ny midera an'Andriamanitra. Ary zavatra hitantsika ihany koa satria ohatra fotsiny ilaysika ohatra ny mpanao fiderana, ny louange, ny mpitondra olona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hitantsika izany le mpitarika anaty fiangonana ireny ny louange. Dia zareo fa reny rehefa tena hitantsika hoe mitarika olona tafiditra izy ireo dia mitarika olona koa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tafiditra n'ray fiangonana enika ny fanatrehan'Andriamanitra ilay fotoana. Tena hoe mahazo fafinaretana tena hoe mahazo aina tafiditra izany. Ary ity dia aza dinisika ho anao izay mety louange ianao mety mpidera ianao mety mpiakohaka ianao aza diny fa ianao dia fahavalon'ny Satana. Tena fahavalon'ny Satana ianao satria ny zavatra tsy tiany mihitsy izay hoe mitarika olona ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay. Tsika moa dia miara-malala fa izay ny asa fanompoana nataon'ny Satana tamin'ny fotoanany tamin'izy tany an-danitra. Tamin'izy tao ambony ao dia hita fa izay ny fiainany fiakovana sy fiderana fa inona moa fa indrisy nazera ty ambony ty tany ty izy. Mety manao ny asany izy eto satria fantany hoe ohatra ny ahoana zany hoe miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izay fiakofana sy fiderana izay dia mety hoe mangalatahaka izy dia misintona olona izy mba tsy ho tonga amin'izany ny olona satria fantany loatra hoe tian'Andriamanitra zay fiderana zay. Ka sika sy ianao mbola mahazo tombony ary tian'Andriamanitra loatra hiditra ao anatin'izay fanehoam-piderana zay amin'ny fotoana rehetra. Io zany tsy miandro hoe amin'ny lahady tonga ny am-piangonana dia mihomakomana be hitera nao izay farahieriko mihitsy ao an'Andriamanitra. Tsy hainao ny rapitso fa aza miandry isaky ny alahady amin'ny fotoana rehetra na ianao aza ao an-trano ao dia tanterao zany fanehoam-piderana zany. Amen. Ndao tsika sy ianao hijery tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia efa fantatrao zany zay foany teny hoe Asan'ny Apôstôly dia mety azonao an-tsaina. Asan'ny Apôstôly 4:20 resaka ny Paoly sy Silasy ansika. Dia andao tsy izy iray manontolo no vakiana fa ery amin'ny 2:20 no ho vakisika. Vakisika io teny io rehefa hitanao amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika azy. Asan'ny Apôstôly 4:20 dia ny 2:20 dia izay hijanonako eo zany. Ozy ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vahoaka niara-nisangana hamely azy. Ary ireo gobernora nanaisotra ny lambany ka nasainy nokapohana tamin'ny hazo izy. 3:20 Ary noho ny efa nokapohina mafy dia mafy izy dia nataony tao amin'ny tranomaizina, tao anatin'ny tranomaizina ka
nasainy ambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina fa 4 ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy ary ny tongony no blokiny mafy tamin'ny bloky hazo 5 ary noho ny mamatonalina dia ny vavaka sy ny hira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary ny haino azy ny mpifatotra fa 20 farany izanoanantsika ary nisy horohoro-tany mafy dia mafy tampoka avy tampoka ka ny ozongozona ny fanorenany tranomaizina dia ny voa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vaha avokoa ny fatoran'izy rehetra. Halleloia, amen. Ndao verisika saina vakiny eo amin'ny 5:20 ozy ny teny ary noho na mamatonalina dia ny vavaka sy ny hira fiderana an'Andriamanitra iza Paoly sy Silasy ary dia nanina dia ny haino azy ihany koa ny mpifatotra rehetra tao anatin'ilay fitoerana. Halleloia, dia raina ny tompo. Fa maninona sika nyresaka ny Paoly sy Silasy satria dia nahita ny sekren'ny fiderana tsika tato. Raha ny tenitsika teo hoe raha ohatra ka tsy salama ianao na ino hira fiderana dia nitsangana ianao satria tianao ilay hira dia adinonao amin'izay ilay aretina teo fa nahazo fahasalamana nofinao satria sitrany ianao nohony amin'izay hoe fiderana nataonao izay nitsangananao teo adinodino daholo ny zavatra rehetra. Nahita koa sika ato fa i Paoly sy Silasy moa dia efa fantatra sika fa noenjeny izy ireo dia izay rehefa ny ray saina ny vahoaka sy ny gouvernoura dia hamono azy reto ampijaly azy reto ary napiditra azy an-tranomaizina. Tsovakitsika ny eo ambony fa avy dia atao amin'ilay tena ilaina ifampiresantsika no ho ambara zany satria rehefa nanapa-kevitra izy ireo napetraka nampidina tany amin'ny tranomaizina ary natao tany anatiny satria zany hoe tsy afaka mivoaka ntsony zany zareo nanao fetsifetsy eo zany tsy tafavoaka ntsony fa tany amin'ny anatiny indrindra tany nasiana azy ary fantatrasika ny tranomaizina dia misy mpiambina reny fonja sy ny sisa rehetra reny dia misy mpiambina daholo dia teto dia ohatran'ireny dia tena nanao ratsy indrindra reny zany izy amin'ny rahalahy reto ka dia nambenana ary dia natao tany anatiny satria dia rehefa sy vita ny tany anatiny indrindra mbola ny tongony koa mbola miblokena koa tena hoe tsy afaka zany tsisy ninazo atao ntsony fa ny zavatra mahafinaritra ny eo an'Andriamanitra antsika io dia tsara loatra ny fiasany amin'ny fiainantsika olombelona ary ity tova ity rasana ity amin'ny vatantsika ity dia tena hoe misy antony avokoa ny antom-pisiana fa manina ry havana. Raha ny blokina ny tongotry izy amin'ny rahalahy na ny tanana naninona mety natao daholo izay fomba nanampenana anazy fa tsy hitany satana fa kay ity vava ity dia mbola afaka miasa koa maneho fiderana an'Andriamanitra. Tatsika tsy fesy misy satana fa kely ny lohany tsy matakatra izy. Eo zany tsika dia mahita tsara fa ny fiderana an'Andriamanitra mety amin'ny fomba rehetra ny eontsika azy na amin'ny dihy na amin'ny tanana na amin'inona izao zao sika dia nahita fa eto amin'ny vava izy amin'ny rahalahy no naneho fiderana an'Andriamanitra. Vava no namoaka feo hidera an'Andriamanitra. Raha mahita zany sika zany atao tranomaizina zany dia efa izay zany izy hoe maizina tsisy ninona hita ao dia zany taontsika hoe mifantoka izy ireo lahy dia nakipo maso dia ny vava ihany dia efa ampietsika an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerana faneho-piterana ao amin'ny tontolo maizina ao amin'ny fitoerana ratsy fa azonao atao tsara ny midera an'Andriamanitra ry havana. Ity zao tontolo zao misy asa ianao ity dia toy ny anaty aizina tsika io tontolo ratsy zany ankehitriny satria miratsy izao tontolo izao dia isika sy ianao apetraka eto dia mahita sika fa olona roa ilay nanao an'ilay fiderana. Sika ao anaty tokantrano saiko ianao rery ve nafirina reo ao an-trano isan'andro tokony nisy an'izay atomosfera ny fiderana izay ny tokantranonao
dia zao olona roa dia afaka mampietsika an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerana. Ny ray saina fotsiny izy roa lahy dia hoe tsy mahasakana ny anehoany fiderana na blokena ny tenany na ny tongony fa ny vavany dia afaka nanandratra feom-piderana. Rehefa avy eo zavatra nafinaritra dia hoe misy voafonja koa tao anatin'io toerana io dia afaka tamin'izy roa tamin'ilay fotoana nanaovana ilay fiderana. Andao verenisika vakiana vetivety amin'ny 2 ary nisy horohoro-tany andrasaloha fa tsy eo angamany fa eto amin'ny ambany izy teo eo amin'ny 15 ka izavady ozy izy hoe ary nihaino azy ny mpifatotra, zany hoe nisy olona maro koa tao anatin'ilay fitoerana dia noho ny amin'ny fiderana nasandatra izy amin'ny rahalahy dia lasa ohatrany hoe afaka daholo ny manodidina. Tena manafaka olona ny fiderana an'Andriamanitra ry havana, na inona fatotro, na inona fitoerana misy anao, na aiza misy anao, na inona zavatra manjoanao, andala ny sandrato fotsiny ny fiderana an'Andriamanitra. Aza mifidy toerana hiderana an'Andriamanitra ianao. Fa ao amin'ilay sy tokony hanaovanao azy misy aza no hanehoy an'izay mba ahafahan'Andriamanitra hihetsika hamonjy ianao. Ary tena manafaka ry havana ny fiderana. Na ianao voafatotra ny zavatra maro samihafa izay mamatopatotra anao amin'ny asan'ny satana rehetra dia izao ndana miderana Andriamanitra fondana mijoro vavolombelona tatarao ny fiasany teo amin'ny fiainanao. Na ohatra hoe mbola tsy hitanao Andriamanitra teo amin'izay zavatra manjoana izany hoe tsy hitanao fiasany, tsy mandray na valim-bavaka aza ianao fa ndana derao Andriamanitra. Ndana derao fotsiny Andriamanitra dia mivany zavatra rehetra. Zavatra tsotra no takian'Andriamanitra aminao, izany hoe amintsika olombelona. Fa isika no manasarotra zavatra be dia be. Izany izao fiderana fotsiny dia mamaha fatorana rehetra. Zareo fa tsy ny olona ihany fa ny ozongozy na hatrany amin'ny fotony misy amin'ny fototra na ny renana n'ilay fonja misy zany ny zavatra rehetra voafahy daholo mozongozy, izany hoe herin'Andriamanitra milatsaka eo amin'ny fanatrehana. Tsy haiko aiza io fitoerana misy, aiza io toerana misy ianao io. Ndana mba maka ny fanaony Paoly sy Silasy hoe any amin'izay toerana misy antsika. Ndana derao Andriamanitra, topoy Andriamanitra, ankalazao izy. Fa misy olona tokony ho afaka any, misy olona tokony hivany fatotra mahazo azy any, tokony ho sitrana ny aretin'ny olona any amin'izay misy anao satria izy amin'ny rahalahy zao tany amponja, tany amin'ny tranomaizina. Dia tia aizina ity izao tontolo izao misy antsika ity ka aiza io faritra misy anao, aiza io firenena misy anao andehana ataovy ny azan'Andriamanitra. Dia raha hoy izy lazao ny zava-mahagaga rehetra nataony. Tsika rehetra miara-mahita ary vavolombelona inavy ny zavatra efa fahagagana nataon'i Jesosy. Da tsika mampahiratra ny jamba, mampiteny mona, manangana ny maty. Reny tatarao amin'izay ntilisy. Fa reny anie tokony ho afaka koa e. Zareo tsara fa izy amin'ny rahalahy teto tsisy resaka toko sy andiny ten'Andriamanitra nizarainy tao. Fa fiderana fotsiny ihany dia efa mampietsika an'Andriamanitra ka hamano fatoran'olona rehetra tao anatin'ilay fonja, tao anatin'ilay tranomaizina. Ka mety ny fanompoana ataonao hiderana ao an'Andriamanitra any amin'izay fitoerana misy ianao mety hanafaka olona maro ry havana. Ianao tsy manao fotsiny, ianao tsy midera sy mankalaza an'Andriamanitra fotsiny. Mankalaza, za zao tontolo hoe mankalaza azy satria momba anazy foana io resahako eo io, ankalazaiko izy, meko voninahitra izy. Ary izy ity zao dia efa samy mandray lesona atomboko ako amiko hoe hidera an'Andriamanitra. Ataoko vavolombelona mihitsy izy izay miteny amiko hoe manomboka eto. Dia sahala ny hoe mbola tsy nanao mihitsy hatramin'izay. Fa avaoziko isan'andro izany ny fanompoana ny fiderako azy. Atomboko ako indray, hitariko indray, hidera azy aho. Hilaza ny momba ny asany aho, hanao ny sitrapony aho. Hanome voninahitra azy aho. Za eto zao dia satony dia ampiko ihany satria izay aloha hoe manomeza voninahitra azy noho ny amin'ny asany lehibe. Za ry havana voninahitra ho an'i Jesosy tokana irery ihany.
fa ny tenako eto miresaka aminareo aza mananjanaka rovavy dia nomen'Andriamanitra benediction indray aho. Nahazo zafikely anankiroa aho rovavy, izany hoe roavavy dia nahazo zafikely roavavy dia izao manana finato roalahy. Voninahitra ho an' Jesosy. Dia raiko izy, ankalazaiko izy, avy amin'Andriamanitra ry havana ny tokantrano, avy amin'Andriamanitra ny zanaka. Voalaza teny aloha hoe besaka ny olona efa nanana tokantrano fa hatramin'izao mbola tsy niteraka. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany. Zanaka, tokantrano, fianarana sy ny sisa rehetra izay naomby teo amin'ny fiainanao, tsy nohony amintsika fa nohony amin'Andriamanitra. Inavy ianao zao raha ho anontaniako hoe inavy ry rahavavina ranadany hitanao fa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, raha hijoro vavolombelany amin'izany ianao dia angamba tsy ampy ianao ndray andro. Fa tena tokony hoe manana an'izany daholo sika rehetra. Izany zao ny salan'ny santoinany kely izay fa maro ny zavatra nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Ary tsy mbola reraka izy manao an'izany, za koa tsy reraka ny andeha hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Voninahitra ho an' Jesosy irery ihany dia iraina izy izany amin'izany. Avy aminy izany rehetrarehetra izany. Aza mitsahatra ry havana dia raha ho Andriamanitra mitoerana rehetra misy antsika, zavatra tsotra hozy izy atery aloha no takiany Jesosy amintsika mba aizantsika midera azy, manome voninahitra azy, dia raha izy amin'ny fanananao, dia raha izy amin'izay rehetrarehetra, eny fa na mety amin'ilay tsy tianao misy ara, amin'ny zavatra ratsy aza dia omeo voninahitra izy, mety fahoriana omeo voninahitra izy. Ianao ahoana moa ny aizany idera sy ny voninahitra anazy amin'ny zavatra mahory. Mety hoe ikitianao anazy fotsiny, izany hoe lakile izany amohanao ny zavatra rehetra, amahanao ny zavatra rehetra dia efa ny fiderana. Ny tansaintsika teny aloha ny fiderana amin'ny lokanga sy ny anina amin'ny zava-maneno tendrena, fa eto koa dia ny fitantarantsika ny momba azy fanaovantsika ny asany. Dia fa mampiasika an'Andriamanitra ary ohatran'ny mampatonga anazy hanome fahafanaonao indray izy amin'ny manaraka hanao fanompoana azy. Asy zavatra sy tsotra izany ny takian'Andriamanitra amintsika ianao. Halleloia. Ndao tsika izay tan'Andriamanitra farany teny ato amin'ny Baiboly ihany any amin'ny Joda. Any amin'ny Joda no dia vakitsika indray sady eo koa ny farany iarahantsika mijery. Ny Joda moa dia toko iray fotsiny izy fa ery amin'ny farany indrindra eo amin'ny 15:20 ny teny izay iarahantsika sy ianao mamaky ka rehefa hitanao io teny io dia hovaka isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hozy ny teny Joda 1:25. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika anie ny voninahitra sy ny fahalehibeazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Halleluia. Ahoana hoe ho aniza hoe ho an'Andriamanitra tokana. Raha ny vavolombelona momba an'ireo taranako ireo dia izao momba ny tokantrano zanako izany dia ho an'Andriamanitra tokana irery ihany izany voninahitra izany. Dia fantatra tsisy avy amiko misy izany. Za zany toy ny hoe fitaovana fotsiny. Rehetrarehetra izay hitantsika fa vita ireny izany tsika olombelona fitaovana. Fantatra nefa ohatra fotsiny raha izay laza momba ny taranako, za dia natao fitaovana hikarakaran'izy ireo fa Andriamanitra ny tompon'izy ireo. Dia ohatran'izay daholo sika izay efa manana taranaka rehetra, manan-janaka rehetra. Tsika fitaovana fa Andriamanitra ny tompon'izy ireo. Dia izay mahatonga antsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia ho anazy tokana irery ihany izy ilay mpamonjy isika tamin'ny analan'i Jesosy Kristy tompo. Halleloia. Namonjy isika tamin'ny analan'i Jesosy Kristy Andriamanitra. Zanaka lahy tokana nomena antsika sy ianao mba hahatonga antsika ho afaka tany am-pelantanan'ny devoly. Nalaina ny fanalahidiny fahafatesana mba hamonjena azy ianao. Izy ilay
manana ny voninahiny a izy ilay manana ny falehibiazany lehibe ny Andriamanitra ao ry havana tsy mitovy amin'izay Andriamanitra akely rehetra hita ity ambon'ity tany ity. Manana ny voninahiny, manana ny falehibiazany, manjaka izy ary manana ny fahefana rehetra ao an-danitra rehetra ao a sy ety ambon'ity tany misy antsika ity. Manana ny fahefana rehetra ny Andriamanitra antsika. Ary izany tsy hoe taloha tamin'ny fotoanan'i Jesosy fa hatramin'ny androany ankehitriny. Ary amin'ny roviana koa mandrakizay tsy miova izany. Mbola izy ilay Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao ary ho mandrakizay. Ry havana, tian'Andriamanitra izao sy ianao. Hanome voninahitra azy isika. Raha ho tapitra ity volana ity tsy mijanona amin'izao volana izao ny fiderana an'Andriamanitra. Aza adino ry havana fa ny zavatra rehetra afaka amin'ny farany ety ambon'ity tany ity. Fa ny fiderana sy ny fiakofana irery ihany no mitohy hatrany an-danitra. Ny rehetra amin'ny farana dorana may vitany aminy eto ambonin'ny tany. Fa ny fiderana sy ny fiakofana dia iainako sy iainanao raha tia ka tahiana fa miditra ny lanitra izaho sy ianao. Mbola mitohy ny fiderana an'Andriamanitra. Miakohaka, midera, miakohaka. Ny Andriamanitra sika tsy mahay midera tena fa nampisy ahy olombelona, nampisy ianao olombelona nomena fofinaina mba hidera azy. Dia ampietsika n'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany venao. Dia rao Andriamanitra amin'izay rehetra eo aminao. Dia rao izy amin'ny alalan'ny tenanao. Ozon'olona wow feno voninahitra. Fa tsy ataonao izay fitondram-piainanao amina fitanjana maro lafy izay mampiseho vatana rehetra ity. Fa ny tenantsika koa dia toy ny midera n'Andriamanitra rehefa mamoaka fitafiana na fiteny na fihetsika eny amin'ny fiarahamonitsika satria ny manodidina io ilay aizina. Dia mianalantsika ny olona miofa. Mbola tsy mitondra tokosy andininy ianao tenin'Andriamanitra fa izay fihetsika ao izay fotsiny dia efa manova olona. Halleloja. Afaka ataontsika avokoa izany ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra. Amin'izay anananao rehetra dia rao Andriamanitra. Mitaky an'izany izy. Ilainy izany. Ianao raha ohatra ataontsika hoe mandindihy amin'ny hiran'ny zentilisa sy ny ohatra ny hoe misy olana izao ataontsika mananolana ny olona iray dia lasa izy mandeha any amin'ny toeram-pandihizana rehetra any. Manao izay fomba anodonony an'ilay olana izy dia mandindihy sy ny karazany. Fa rehefa vita iny a dia miverina foana ilay olana ary ohatra ny hoe salany sy nanininy izy teo. Fa rehefa fiderana an'Andriamanitra ry havana no ataon'olona iray na ao anatin'ny olana izy na olana ohatra ny ahoana eo ka fiderana no asandratrany. Dia eo ilay teny teo hoe aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Fa mahana ny fanapatapana ny zioga rehetra. Ary eo dia manomboka mahazo aina ianao ary tsy mijanona sy hoe tapitra amin'ny fiderana dia ohatra ny hoe io fa miverina ilay izy tsy izay. Mitohy ilay fifaliana tsampanao misy any anatinao fa hafa. Ianao izany mizahatra tsampanao tsy tsampan'ny olona fa ianao matsampa ilay izy noho ny amin'ilay fiderana nataonao. Inavy zatra tianao vahana eo fiainanao. Tsy voatery tonga dia hiantsolona rakotsy rabe ianao rehefa mananolana. Ndana mitsofoa midira ao amin'ny vavahady ny fisaorana sy ny fiderana azy. Izay fotsiny aloha. Dia ho hitanao fa mahazavatra marobe. Miresaka ambangivangana tsika ny amin'izy amin'ny rahalany Paoly sy Silasy. Famonjena ny hafa tao fiditra tao anatiny. Ao anatin'ny fitoerany sy tokony hiderana no ny hiderana azy. Feo vava dia afaka mampietsika n'Andriamanitra. Andao ataontsika avokoa fa mety azo atao tsara ary tsy mbola tara raha tsy ny aina tao anatin'izany zavatra ianao ndao tohisana. Aza mitsahatra raha mbola nomenanao ny anio. Aza miandry rehefa lahady, aza miandry isan-kerinandro fa atao isan'andro. Fanompona azy, filazana ny momba azy, fiderana ho azy, fankalazanao ny anarany, ilazanao momba ny tenany. Anambaranao fa tsara izy sady mpanao ny tsara, mpamonjy, mpanafaka. Halleloja. Ho azy rereny ny voninahitra. Vavaka isika hisaotra azy fa na fotoana nafako nitondra izay ho afatra izao teto aminao azy dia izy no nanome fahefana. Halleloja. Raha eo
makasitraka feno anao zahay ny amin'ny hafatra nomenao azy sy nomenao an'reto olona tsirairay avy izay ny heno anao teto ireto. Tompo, fiderana no takinao aminay indro vonona izahay satria afaka mietsika avokoa ny ratsambatanay ahafahanay maneho ny fiderananao amin'ny fotoana rehetra. Hideranao isan'andro tokoa izay fa meo anay ny fahavononana, meo anay ny etaeta, meo anay ny hery. Ahafahanay mideranao mankalaza anao manome voninahitra anao tsy voatery andihindihy fa izay fa amin'ny zavatra rehetra na mifanananay na amin'inona afaka atao avokoa ho faneho-piderana anao Andriamanitra. Indreto nizaniza amin'ny tempony fony, nizaniza mandre amin'izao fotoana izao tompona andraikitra nandrehan'izay hafatra izay ka tompona andraikitra izy satria efa nahalala nampahalalana azy ny tokony anohizany ny fiderana ataony ho anao araka ny tenao ka zay rehetra manana sofina andre sara zay voalaza ny fananao teto nanana sofina matona andre ka tompona andraikitra izy Andriamanitra hoe ataony ahoana nomena azy le izy nomena azy le fanaitainana sy ny lakolosy fanairana mba nohizana ny fiderana nefa inona ny nataony rapitso fa aoka fananao masina zay nyresaka taminay tsirairay avy teto no andeha anaitaitra anay amin'ny rapitsom-piainanay rehetra hanomponay ianao mandrakariva meo anay ny hery sy ny fahefana anehoanay fiainam-piderana eny anivon'ny fiarahamonina ety amin'izao tontolo izao ty toy ny aizina fa hideranao izay mba nietsena ianao eo amin'ny fitoeranao. Meo anay izany Andriamanitra, meo fahasotoana izay ankalazanao anome voninahitra ny anaranao le Andriamanitra mpamonjy Jesosy Kristy ilay mpanafaka na nafaka anay ianao ary mbola nafaka anay ianao ary mandrakizay tsy miova ny herinao, tsy miova ny asanao Andriamanitra. Vavaly mety manao velam-pandrika tsy hanehoana ian'izany satria misitona anay izy tsy hahafanay miditra ao fanatrehanao fa tsisy ho ambinina amin'ny anaran'i Jesosy fa ny herinao ny fahefana nomenao anay na anehoana ian'izay anatanterana ian'izany ampio ny tsirairay avy fanay masina izay misy avelo tafandromandry amin'ny zava-poana mety hampalahelo anao fa nomenao fofinaina zay nefa laninay amin'ny zavatra ny zentilisa ny fiainanay ampio zay fanay masina saotra anao makasitraka anao ho anao Andriamanitra tokana rery ihany eny ny voninahitra rehetra anio ary ho mandrakizay misaotra dada. Haleluya, amen. Amen ho azy rery ny voninahitra fa ny fiadanana kosa hitoetra aminao izay makatoa izany hafatra nomena atsika rehetra izany. Tain'Andriamanitra isika rehetra ry havana ary azadino fa ho avy tsy ho ela eny amin'ny rao lanitra Jesosy akasy ianao mibeba ianao raha mbola tsy mibebaka ary ialao ny faharatsiana rehetra dia ndana manompo an'Andriamanitra amin'ny fiderana azy sy amin'ny fomba fanompoana tokony ataonao ary mivonoana miomana iona amin'Andriamanitra ao dia ahita azy tokoa ianao ary andrehan'ilay feo midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tsy ho ela izay fotoana izay miambena mandrakariva kaza mety reraka mibeba ialao isarao satana fandana miaradia amin'Andriamanitra indray ianao. Tain'Andriamanitra ho anao izay samba ny voniaino miangavy andao iara-iasy sika ianao sabony eo ny pejy afaka partagenao zao fizarana zao mba sady ho fiarahanao miasa ho fideranao an'Andriamanitra miara-miasa sika partagenao tsy maninona ary mazotoa misabony pejy mazotoa mizara mazotoa manompo an'Andriamanitra mandehana arak'izao hery nomen'Andriamanitra anao zao. Haleluya, amen. Tain'i Jesosy daholo.